Ny fitiavana lehibe indrindra sy tsara mba hananana teny manolotra ny ainy hamonjy ny namana. Ny fitiavana lehibe indrindra sy tsara mba hananana teny manolotra ny ainy hamonjy ny namana. Raha misy ny zava-miseho sy mandalo ny fiainana mantsitsilao zany de aza malaky mandray ho fahavalo risaka iza tiana fambadiny iany. fa sao de nisaina noma morotsao fa tsy araky izany ny zava-miseho. Ny manombatomana fonarealao ny zava-mitrangadiny sy jereo. Ny fitiavana lehibe indrindra sy tsara mba hananana teny manolotra ny ainy hamonjy ny namana. Amizao fiainana ianan'izao raha misy ny namana diso famindra Tsy ny mandao azy no tokony atao fa ny mifamelano tena tsara indrindra. Kandao rery namana horofoina fa miaraky isika trizay ka hatreto isika de mpifankaty fonafona ka raiso ny tanakore ranga ireto. Ny tompo andriamanitra no mampiray ka ny fandaharany tsy midila. Ny fifankatiavana avya miniray azavenora basio malokila. Fitiavana lehibe indrindra sy tsara mba hananana teny manolotra ny ainy hamonjy ny namana.